ary hita ny fanan'andriamanitra nidina tahaka ny voromalala nakeo amboniny. Ary inzay nisy feo avy tany an-danitra na hoe ity ny zanako malala izay sitrako. Zany hoe Kristy mihitsy zany nanao ohatra mivantana, izy ny nanatona ny Jaona, tsy mety ny ray aman-dreniny izy na ny dadabeany fa dia izy mihitsy ny nanatona azy. Teo amin'ny 720 taonany teo Jesosy, fa ataony rano tsara mihitsy, nitanjaka mihitsy zany izany natao batisa izany. Ary amaranako azy ny avatra nataony Jesosy farany dia zao no nafarany ao amin'ny Jaona toko 7. Jaona toko 7. Jaona toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 5. Jaona toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 5. Niresaka Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataony olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Mo mahazo miditra ny kibony reniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Andininy 9 fa tsy ateraka ny nofo dia nofo, tsy ateraka ny fanahy dia fanahy. Nambarana Jesosy tamin'ny olona rehetra nanatrika azy ireo, ianareo olon-dehibe rehetrarehetra manaraka eto reto, mihaino ny teniko rehetrarehetra reto. Taminareo mbola zaza, tsy nangalatra, tsy nandainga, tsy nitsory-toaka, tsy nijangajanga, tsy namono olona, tsy nanao fitsaram-bahoaka, tsy nanao kolikoly, sisy tambola zaza. Tsy voan'ny aretina vavony, areti-po, na diabeta, na asmatika, na kansera. Fa rehefa nilehibe nareo dia niaratsy. Fa tsy hoe rehefa nilehibe anao dia vao maika niamasina. Fa arakaraky ny tombony taonan'ilay olona, ilay zaza, vao maika mitombo koa ny faratsiny sy ny fahotany. Dia nilaza amin'izay Jesosy, ianareo reo raha tsy ateraka indray-pandeha, tsy mahazo mahita miditry ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Dia normal ny fanontaniany olona, ataony olona lehibe ahoana ohatran'izao no mbola ho ateraka, raha mba ho forana mba azo atao ihany. Satria efa misy mamora koa any dia forana daholy ny zazakely hony, ary ny olon-dehibe koa zay tsy nifora tamin'ny fahazazany dia foran'le fanahy mamora zaza io. Zany hoe tsy mamora zaza ihany izy fa mamora olon-dehibe koa. Za aloha mbola metreny mbola tsao ihany aloha zany hatramin'izao, fa zany koa ny resaka mandeha any. Dia maheno any faritra tsirairay hafa misy dadabe efa lehibe, ray mpianakaviana efa lehibe izay tsy nifora, dia miazakazaka foraina daholo fa sao dia forain'le fanahy hony. Zavatra hafa indray zay. Fa ty eto ty, raha tsy ateraka indray ny olona lehibe, tsy mahazo mahita ny fanjakana ahoana? Olona fa lehibe ve dia ampidirana ny ekibon-dreniny indray? Lôzika le fanontanian'ilay Nikodemosy. Ianao ve fa olon-dehibe io dia ateraka ahoana indray vao mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra? Tsy azo n'le fanazavana tiany Kristy resahana. Raha tsy miova tahaka ny zaza ianao tsy mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny atao hoe ateraka indray tsy averina ny ekibon-dreniny. Sasany ary efa maty ka hoana namerena azy eo ekibon-dreniny indray. Fa ny tiako resahana ozy izy ateraky ny rano, zany hoe raha tsy atao batisa indray ianao efa lehibe, nanao ny adalàna sy ny fahotanao rehetrarehetra io, tsy mahazo miditra n'izany fanjakan'Andriamanitra zany ianao. Fa zay ateraka ny nofo dia nofo, zay ateraka ny fanahy dia fanahy, ka tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianao. Ianao zany nateraky ny ray aman-drenao dia nateraky ny nofo ianao. Dia rehefa nateraky ny nofo ianao dia ny lehibe amin'izay ianao, noho ny fahotana fototra tao anatinao tao, nampiasainao amin'izay le ota fototra tao anatinao tao, nanomboka ny foka sigara, nanomboka ny sorotoka, nanomboka ny fokarongony, ninana paraky, nangalatra, namon'olona, nijangajanga, nisoloky olona, nanao ny adalàna rehetra, satria vokatra le ota torotoroina tamin'ny fahotana tao anatinao tao, le fahotana fototra. Dia ozy Jesosy, ianareo reo raha tsy ateraky indray-pandeha, tsy mahazo miditra n'izany fanjakan'Andriamanitra zany nareo, tsy mahita n'izany nareo. Dia ahoana? Teraka ny rano sy ny fanahy ozy izy Jesosy. Fa raha mbola nofo naterahanareo, tavela nareo. Dia zany an'ireo olona nampatonga an' Jesosy ny anatona ny Jaona ho atao batisa. Fa na izy ary dia tsy ho tafaverina any an-danitra raha tsy ateraky ny rano sy ninona. Fa na dia zanak'Andriamanitra ry izy, fa condition zany dia lasa izy nanato ty ary Jaona ataovy. Izy Jaona za tsy hanao azafady ataovy afa za mbola hiverina izy any an-danitra.
ka dia maty Kristy, rehefa maty Kristy dia niverina izy niakatra ny an-danitra satria efa vita ny le fepetra taky ny soratra masina koa amin'ny maha-olona anazy, vita zay taky ny soratra masina izay. Dia tahaka izay ny fitombony vahoaka an'Andriamanitra izany hatramin'izay. Dia ampianaro azy rehetra nandidiko anareo izy Jesosy. Dia indro aho momba anareo mandrakariva, ampianarina izy zao ny zavatra azonareo hohanina, zao ny zavatra tsy azonareo hohanina, zao ny zavatra azonareo sotroina, zao ny zavatra tsy azonareo sotroana, ty ny zavatra azonareo foana, fa ty ny zavatra tsy azonareo foana, ty ny paraky azonareo hohanina, ty ny paraky tsy azonareo hohanina. Raha irana paraky ianao dia vovona soja hohanina, atao soloparaky. Na raha irana paraky ianao dia vovo-katsaka hohanina, atao solony paraky. Raha ifoka ianao, ifoka ihany dia emboka manitra foana, fa tsy setroka misy afo. Raha isotro anao dia jus de garana de la glacé sotroina, fa tsy 40 degré glacé no sotronao. Ampianaro azy zany hoe zao ny tokony atao, zao ny tokony atao. Dia indro aho momba anareo mandrakariva ambarapatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Zay ny afatra nomeny Kristy, zay afatra nomena zay, zay tsy any apokalipsy zay tsy any Jesosy mamonjy zay tsy any pentekôtiste zay tsy any katolika zay, tsy any rema zay, tsy any ara-pilazantsara sy ny sisa, tsy any fiangonana zany, fa zay ny atao amin'ny soratra masina. Ka raha ny mpitory filazantsara, ny loholona na ny tanora na ny zazavavy na mopera na pastera na evangelista mitory an'izay dia naniraka azy ilay tompon'ny fahefana tany an-danitra. Ka zao zay mino amin'ireo olona reo mandre an'izany dia ataovy batizy. Fa zaho izy Jesosy nanaiky aho atao, zay vao nampianatra anareo. Donc ianao zay ampianatra koa zany tsy maintsy mbola manaiky atao inona koa ianao zany ianao nampianana. Manaiky ianao atao batizy fa raha vao mena fahefana ianao ndana amin'izay. Fa tsisy akitika ianao fa za momba anareo. Andehana. Dia jereo zay fombana zay nisy batisa tamin'ny andron'ny Noa. Nisy batisa tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Dia zao nilazana azy amin'ilay perikôpantsika amin'ny Salamo hoe tena Andriamanitra tokoa momba n'ilay vahoakany. Salamo 5:1. Salamo 5:1. Le perikôpantsika atao. Raha raisitsika ny andininy voalohany, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no ny asan'ny magaga tamin'ny tondran'ny Israely nivoaka avy tany Egypta. Tondran'ny Israely nivoaka avy tany Egypta. Le batisan'izy io zany, batisan'ny zanak'Israely tamin'ny rano masina. Andininy voalohany, miderahany Jehovah miantsony anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany. Atao fantatra any amin'ny firenena ninona ozy izy? Ny asany. Sika zao teto Mampikony nisy olona be tsy nanatrika conférence satria no antony maro samihafa tsy afaka izy. Fa tsy maintsy nampahafantaritsika teto Mampikony, nanao défilé tsika. Ary nanao défilé tsika dia nasehontsika ny lokon'ny lanitra fotsy sy manga. Atratao am-piangonana ny ballon mbola fotsy sy manga, décoration mbola fotsy sy manga. Isaorana ny Dorcas, ny mpianakaviana, ny vehivavy sy ireo mpiara-miasa rehetra na ny lehilahy na nanao ny décoration n'ity tranopokon'olona ity. Fa dia ampitaina amin'ny adjoint-le maire ato, apitao amin'le maire fa dia nadio ny tranopokon'olona. Tsisy fofona maimbo intsony fa fofona manitra. Voadio tanteraka. Zany hoe zay fiangonana hitrato manaraka zany dia mahazo ny fofona manitra avy amin'ny fotsy manga avy amintsika. Ary mivoakato koa tsika madio ty, mivoakato tsika maninona ty? Madio ty. Satria zay ny zanak'Andriamanitra madio. Fa tsy hoe mialato dia avelato ny lototsika. Tonga ato tsika madio ty ary ny lokoana. Vita tsara ny décoration. Isaoranareo Dorcas nanao an'izao satria dia tsy nandry andro manalina hatramin'ny 3 maraina. Sao dia verinareo moramora vao navita an'izao décoration tsika zao. Nandoko an'ity fa nandritra ny 4 andro nandoko ty tranopokon'olona ity. Na ny ao ivelany na ty anatiny. Mba ho hisy endrika hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Pasteur Laurent aza mihafahafa. Rehefa anao fetinareo tonga avy eto fa efa madio ty ny tanàna. Sy fitehaka mafimafy zany. Tsika fiangonana eto Mampikony rehetra mihaino ahy tsika amin'ny radio. Ino moa ny radio tsika eto moa? Manga roa. Tsy mora manga fa manga roa. Sady tsy telo ny manga ato zany fa roa ihany ny manga. Matoa izy manga roa dia ny dikan'izany tsy misy afa-tsy roa karazana ihany zany manga zany.
zay koa ny amin'ny baiboly roa karazana ihany ny lalana tsisy lalana telo ao roa na malalaka na tery misy roa matory ambony fandrinana roa misy manga anankiroa matory ambony fandrinana ndray ho raisina ndray avela misy vehivavy roa manoto vary ndray ho raisina ndray avela dia normal raha dia manga roa koa nitondra ny afatra teto fa misy ho raisina ny enony io misy tavela ny enony io meo voninahitra ilay mpanjaka mpanjaka halleloia isaorantsika manokana koa ny radio satria io ny feo mahery mitondra ny afatra eto amintsika zany eto mampikona zava-dehibe zany ary manaraka an'izany nanao ny défilé-tsika fotsy manga daholo ina moa dikan'ilay fotsy manga io ny marque ilay firaisakina marque ilay firaisa-po marque ilay firaisa-tsaina marque ilay fifankatiavana ary na zanak'Israely aza dia nomena fitafiana iray na ny olona vonjena aza dia nomena fitafiana iray dia mitovy tsisy manao volo manao randrana na maramila bingy manao matso hoe ny olona manao fotsy manga dia sanatria ny vavany azy mena sy mainty ny azy no ataony dia ny olona enao ve apokalypsy za apokalypsiko maninona anao mena sy mainty za le miavaka indrindra amin'ireo ka tsy izy zay fa mitovy le maneho firaisa-tsaina fitovizana saina fa za lazaiko antsika fa nampandrosony firenena sinoa io neto anatin'ny fotoana fohy izy laza ataoko hoe rehefa ho lasa premier puissance mondiale amin'ny lafiny économique io lazaiko antsika fa tamin'ny andro mahoatsy tongo sy ny namandre fa tena mitovy ny fitafiana ireo firenena koréanina teo mbola anatin'ny fandrosoana lavitra be koa ny fandrosoan'ireo fa tena mitovy ny fitafiana ny vahoaka rehetra eny an-dalana fotsy ambony dia ohatrany zareo pataloha mainty indray ny ambany dia jerevy koa any amin'ny tany arabo sy any amin'ny tany silamo any koa ary makany Arabia Saodita zany ianao na ny Iran zany na ny Irak fa akanjo lavabe daholo ny akamaroany anaovan'ny silamo sady fotsy mitovy miaraka manao saroka zareo iny le marque ny firaisa-po firaisa-tsaina jerevy ny fandroson'ny tany silamo koa fa mandroso be ny firenena silamo amin'izao fotoana zao izany Koweït zany izany Dubai zany izany Arabia Saodita zany izany Turquie zany tena mandroso matsila zako ny firenena hafa Qatar zany mandroso be zany Iraka zany fandrosoana satria misy firaisakina ao amin'ilay vahoaka ny fitafiana mitovy mba manonofy aho erovina reny malagasy eran'ny Madagasikara mba iraisaina koka dia mba tonga eto Madagasikara ny vahiny tsy mahita fa tsy fotsy manga lanitra mitazana eto Madagasikara fa lasa koa ty firenentsika ty amin'izany hoe voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka halleloia amen dia nasehontsika teto mampikony zay voninahitr'Andriamanitra izay nasehontsika tamin'iny filarana be nataontsika iny atao fantatra any amin'ny firenena ny asany dia tsika vao mandendehany dia efa fantatry ny olona izy reny fotsy manga reny tsisy ianao an'ireny mihitsy hoe fivavahana avy any Afrika vaovao reny fa tonga dia fantana ny apoky reny manapoky reny raha tsy faly amin'izany nareo dia aza mitehaka dia zao ny lazany azy io voaka an'Andriamanitra ny ampitany ranomasina mena io zao ny lazany azy ato amin'ny 920 salamy 500 fony mbola olombitsy izy vitsy sady vahiny tao ary nifindrafindra tany amin'ny firenena sy nifindrafindra fanjakana ho any amin'ny firenekafa tsisy navelany ampahory azy ary nananatra mpanjaka izy noho ny amin'ireo hoe aza manendry ireo voaositro ary zay manisy ratsy ireo mpaminaniko fony mbola vitsy izy vitsy sady vahiny teo tsika teto mampikony vitsy kely ane tsika teto tamin'ny anga voalohany tena olombitsy ane tsika teto dia nifindrafindra toerana fa taizany toerana tsy findrantsika vao nahazo ny tany sy nambona nasivantsika fiangonana kely zay hiatomboantsika ho tsangam-bato ny renan'ny fiangonana voalohany teto mbola vitsy tokoa tsika dia nifindrafindra toerana tahaka izay koa tsika fiangonana rehetra zay meno amby zao fotoana zao findrafindra toerana maro samihafa tao Taninarivo zany dia nanomboka tao amin'ny EPP Faravohitra fa avy eo nifindra tany amin'ny université tany Ankatso fa nitombo le olona tsy omby koa ny trano tany amin'ny université tany Ankatso lasa ny Akalamanjana tao Nanisana voaroaka tao Nanisana indray lasa tany an-drano tapahana en plein air zany mivavaka efa ho telo taona mivavaka en plein air mainty taninandro ny orana ny hafanana fa avy eo vadika tany Tsavatsava indray findra tany Tsavatsava indray plein air terrain de football nanaovana fitaom-pivavahana mandritry ny 9 taona sa 4 taona tsisy trano zay vao nifindra ny Ambohimarina anaovana le fiangonana lehibe indrindra maneran-tany io M7000
ary aty amintsika fatra mahajenga aty na aty mampikony misy mandray anjara amin'ny 7 000 io efa miakatra ny tongony eo ohatra ny efa mitovy avo amin'ty ato amin'ny trampokon'olona aty efa 6 mètre zao angamba ny avon'io efa mitovy avon'io zao ny tongotry ilay fiangonana lehibe manerana ny Afrika le amboaritsika ary efa vita daholo ny tongony rehetrarehetra mitapany voalohany efa nao ny dalina indray zany amin'izao fotoana izao dia efa mpakasary efa makasary mampiseho ny fiazakazany zany asa izany mba hampairezana an'le mandoa sy ireo mpiatafika 7 mandray anjara amin'izany ny findrafindra isika dia zao tsisy navelany ampahory azy izy anananatra mpanjaka izy noho ny am'ireo aza manendry zay vohositra aza manisy ratsy ny mpaminana atsika fiangonana manokana dia afarako amin'izany fadio tandremony manendry ny vohositra Jehova ary aza manisy ratsy ireo mpaminanina fa tsy afabela amin'Andriamanitra zay nikitikitika an'ireo vohositra Jehova sy ny mpaminanireo tamin'ny andro ny zanak'Israely ary Andriamanitra io mbola tsy miova hatramin'izao fa leo dia makafaindrena avelao Andriamanitra namela an'io fa tsy adidiko avelao Andriamanitra no kasy tanana an'io fa tsy adidiko fa fantatra fa tsy mety no ataon'io tsy mety amiko no ataon'io fa tsy adidiko ny andeha nisy ratsy an'io na anendry ny vohositra Jehova fa avelao anasy Andriamanitra zany fa ny Davida mpanjaka azy Saoly vohositra aza nefa nivadika nanao ratsy amono azy inona tsy nataony Saoly fa tsy nikitika an'izany mihitsy Davida aloha izy ho maty any amin'ny ady na maty naretina misy olona amin'zavatrafa ny afaty azy fa tsy anjarako nikitika an'io na dia amin'ny fofony aiko ary io dia na manao zavatra tsy mety amiko ary io tsy anjarako zany fa ny Jehova zany aloha izy Jehova ny fampitady any dia tandremintsika koa fiangonana zanak'Andriamanitra zay nampianarina ny soratra masina hitandrina zay rehetra nandidiko anareo ampianary izy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo dia ampianarina n'izany koa tsika fiangonana aza mikitikitika zany vohositra zany na zany mpaminan'ny Jehova izany na inona ataony zany na dia efa ohatra nataony Saoly dia efa izy mihitsy Davida nanao soa azy any Saoly nefa izy indray nandeha hamono ny Davida no ny seza hoe io ny andimbiaka za tsy anaiko dimbiasin'io zany fa ana ihany ny seza eto fa za ndray tsy soloan'io zany tsisy miongana zany eto hoe tsy avelako andimbia io hoe dia nananatra mpanjaka maro izy tamin'izany fa ho an'ny olona zay mahay mihaino ny tenin'Andriamanitra tsara dia zany nilazany Jesosy azy tahaka nyity fariseo tato amin'ny Mateo ato amin'ny perikôpa antsika aty Marka 12 le perikôpa antsika io Marka 12 vakitsika manomboka amin'ny 4:30 ilay fariseo zay nanontany an' Jesosy hoe inona moa zany ny didy lehibe indrindra rehefa nandeha tao ny ady hevitra dia mametraka fanontaniana ny olona dia mamaly Jesosy mametraka fanontaniana ny olona dia namaly Jesosy dia rehefa nahitany zany ty fariseo ity ny amin'ny ady hevitra nataony Jesosy tamin'reto sadiseo reto nahita azy namaly tsara dia mba nanontany koa izy zany le olona zany nifanditra amin'i Jesosy mifamaly eo dia mihaino le fariseo mihaino tsara ahoana ary zany discussion zareo eto zany dia rehefa avy eo tonga le resaka hoe tena mahamaly tena amin'ny fo madio mihitsy ange ty le Jesosy ty nefa inona ary ny ankalan'ny olona azy ty inona nanopaopain'ny olona azy ty inona no anenjehin'ny olona azy ty lazainy fa demoniaka fa devoly ihany namohan'io devoly sy ny sisa nefa te ohatran'ny olona mahitsy sy olona tsara ihany iny izy ty nefa izy zany fariseo dia rehefa nanontany an' Jesosy izy hoe inona ny didy voalohany inona ny didy lehibe indrindra dia nlazain'i Jesosy tsotra ny tenin'i Jesosy zao ny didy lehibe indrindra voalohany izy dia ty tiavan Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao sy ny sainao rehetra mino izy minony Jehova Andriamanitra ny Israely satria fatany Israely ihany na jiosy reo miresaka amin'ireo dia zao ny voalohany indrindra tiany Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao sy ny sainao rehetra faharoa manaraka an'izay tiavy namanao tahaka ny tenanao tsisy didy lehibe noho ireo dia rehefa nahainao an'izany le mpanora-dalàna dia tsy niady hevitra tamin'i Jesosy izy nanao hoe eny marina fenao izy efa niala tamin'ny fiangonandrazana Jodaisma efa manana finoana hafa any nareo fa zay mbola zanak'Israely mbola jiosy ka tsy voatery hiainao anao zay na mahay mamaly ianao fa tena namaly tsara izy tena marina zany teninao zany ozy izy marina zany na dia tao hoe fa tsy miaraka aminay tsony ary ianao fa lasa niala tamin'ny fiangonandrazana ny alanao ny fivavahana Jodaisma enak normalako moa re alanao ko reto Jodaisma reto zay manohitra anao ary efa nilazainao fa hamono anao amin'ny azo fijaliana mihitsy fa nefa na izany ary nihaino anao ihany fa marina zany fa tena niotian'Andriamanitra mihitsy sy ny namana dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra dia rehefa hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny fo madio koa ty fariseo ity dia zao ny nilazaina azy amin'ny 7:30
ary raha hitan'i jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy dia hoy izy taminy tsy lavitra ny fanjakan'andriamanitra ianao. Izy tsy niteny hoe ho tafiditra amin'ny fanjakan'andriamanitra ianao fa nambarany fotsiny hoe tsy lavitra. Fa raha izalivaly teninao zany manao dingana kely fotsiny ianao ry fariseo tonga amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Ina moa ny dingana tiany jesosy atao? Dana mibeba dia manaova inona? Manaova batisa araka ny fampianarana ataoko zanam-pianatra indreo satria fariseo ka mety ataonao batisa sy ny namana zany. Izy rehefa tsy mino an'i jesosy dana manao dingana kely rehefa tsy lavitra ianao fa kely io fotsiny dia vao miditra batisa ianao taka nanaovana batisa dia tonga amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Misy olona koa zany efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, efa naheno an' jesosy izy naheno ny afatra n'izy efa akaiky izy fa dingana kely fotsiny sisa no ataony, dingana kely. Ka raha mamaly amin'ny mpitiavana tokoa le olona zany dia tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa raha sanatria le olona maheno an'izany resaka izany zay nataon'i jesosy dia manamafy ny fony izy. Dia samy manana ny azy raha hafa ny anay dia ny anay ihany fa zay tsy tia lalan'izany sisisa sisisa. Dia tonga amin'ilay tesalonianina amin'ny perikopa antsika io tsika, tesalonianina toko faharoa, tesalonianina faharoa toko faharoa. Fanitsiana ny fahatsoa-kevitry ny sasany ny amin'ny andro ny tompo. Ino tsara ny teny? Fanitsiana ny fahatsoa-kevitry ny sasany. Le olona zany dia tena misy zany ny olona tena manana fahatsoa-kevitra. Io fahatsoa-kevitra zay ao anatin'io everiny fa tena io mihitsy ny tena marina, io mihitsy ny tena everiko fa izy. Ary na apôstôly Paoly ary dia tratran'izany koa ny apôstôly Paoly dia nalala mihitsy fa tsy izy Kristy fa ny fivavahana fariseo sy mpanora-dalàna sy ny jodaisma ny tena izy, fa zany jesosy zany tsy izy zany. Ary rehefa maty Kristy faly mihitsy ny apôstôly Paoly tena tsy izy indrangainy fa tsara amin'ny mihitsy ny vonoa fa mpamita bahoaka iny devoly ihany namoany iny devoly ary iny ihany mampitra devoly any anatin'ny olona any. Alefa daholo zay resaka rehetrarehetra zao hoe iny ihany fanahany iny ihany no io mandefa ny rabokina io, fanahany iny ihany io mamora zaza any io. Io moa zany ny izandre ny lazaina amin'izany. Zaho no lazaina fa mandefa rabokina eran'ny tanàna dia manolana olona any trano any. Dia rehefa avy eo indray zao indray hoe misy fanahy mamora zaza dia moli pastera mahiolona indray no fanahy mamora zaza. Dia nisy ramatoa izay mitondra henan-kisoa tamin'ny tany Mananjary tany tamin'ny toerana masin'ireo toeran'ny ampanjaka ireo. Dia tratran'ny fitsaram-bahoaka dia zany pastera mahiolona hono naniraka azy. Dia mamoaka CD ny ankamaroany sasany, mamoaka CD dia sarin'ny pastera mahiolona na apokalypsy no atao mianjaanja ao dia porofoinao zao no mahadevoly an'io zao. Dia izy zany dia mety hoe tena fahamarinana mihitsy zany ny hevitra an'izany. Ary io efa niresahan'i jesosy ao ngentsika atao amin'ny Jaona vetivety io foto-kevitry ny olona fahatsoa-kevitry ny olona io ny heverin'ny olona fa ny famononan'i jesosy ny fitondrana fanatitra hamonjena ny olona anankiray. Jaona toko faha 12. Jaona toko faha 12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona toko faha 12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo nilazany jesosy ny amin'ny atongavany ny mpananatra sy ny aviany indray. Izany teny zany dia efa nilazaiko taminareo mba tsy atafotoana anareo. Androaka anareo hiala amin'ny sinagogy izy. Eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompo-bevavahana ao an'Andriamanitra izy. Izany no nataony satria tsy fantany ny ray na izaho. Eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompo-bevavahana ao an'Andriamanitra izy. Zay le fahatsoa-kevitra tonga amin'ny olona hoe rehefa aratsiko ty taoko tonga dia mahitsy ity pastera mahiolona ity potehako amin'ny fomba rehetrarehetra ty, na amin'ny gazety na amin'ny radio na ny amin'ny Facebook na ny amin'ny internet na sao alefa amin'ny alalan'ny CD rehetrarehetra vonoiko io
fa izany ny fanompoam-pivavahana takin'Andriamanitra amo ny anapotika sy ny anaratsy dia zay mpivavaka miaraka amin'ireo koa dia potehako arak'izay tratrako alaiko baraka dia mba azahoako ny mivavaka amin'izy ireo miala tao aminy tao dia io no aratsiko io mahiolona io fa io dia volo be io ho vonoiko eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Zany rehefa fanaratsiana sy fanapotehana atao amintsika ireny zany no heveriny reto fivavahana jiosy reto satria jiosy reto miady amin'ny Kristy reto fa heverina amintsika koa zany jotaisme sy ireo fivavahana sy karazana hoe io fanapotehana sy fanaratsiana famonoana antsika io no hoe manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra dia zay no lazain'ny Paoly hoe fahadiso-kevitra satria ta teoriany Paoly natsapa hoe tena diso hevitra mihitsy aka izany nanenjika an' Jesosy diso hevitra mihitsy any nanapotika sy isany nanaiky ny nandatsabato ny amononareo apôstôly reo rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy vao resy lahatra hoe tena diso diso hevitra dia zay olona diso hevitra ka tonga saina dia miverina izy mibebaka manatona an'Andriamanitra nantsoiny fa ho an'izay tsy tonga saina amarana antsika azy miverina amin'ilay Tesalonialina teo ho an'izay tsy tonga saina zareo fa tena mampiororo be ty zavatra tenenin'ny soratra masina ty Tesalonialina faharoa toko faharoa ny andinin'ny fahadimy ny vakitsika sy ny manaraka tsy hitsaroanareo va Tesalonialina faharoa toko faharoa manomboka ny andinin'ny fahadimy tsy hitsaroanareo va fa fony mbola teo aminareo ihany dia efa nilaza izany zavatra izany taminareo eno tsara tsy hitsaroanareo apokalipsy va fa fony mbola teo aminareo dia efa nilaza izany zavatra zany taminareo ary ankehitriny fantatrareo ny zavatra misakana mba hampisehoana azy amin'ny fotoanany androny fa miasa sady ny tsy zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny ihany miasa sady ozy izy ny zavatra anankiray zay misakana fa io sakana io dia zava-miafina tsy fankatoavan-dalàna mandra-patonga ny fotoana anesorana azy inona moa le misakana io misakana io dia tiako hazavaina amintsika raha ny diantsika amin'izao fotoana izao ilay fahavalony ty afarity ny lohany dragona Lucifer Satana devoly manana maramila izy ireo dia ireo maramila andreo zany no ataony sakana isa-tokantrano ireo maramila reo no ataony sakana isa-pianakaviana ireo maramila andreo no atao sakana eo amin'ny ambaratonga pahefana na ny vady na ny zanaka na ny ray aman-dreny reo no sakana alefany eo ny lonao tena mialatsiny fa hatrany amin'ireo le mpitandrika sy mpitondra fivavahana zany dia tratran'izay koa lasa sakana amin'ny fandrosoana ny asan'Andriamanitra dia ireo nondreo sakanareo ozy izy dia miteny izy hoe andinin'ny fahavalo ary dia aseho izy ilay tena mpandika lalàna zay olo ivon'i Jesosy tompo amin'ny fofonay ny vavany ary foanany amin'ny fisehon'ny fiaviany fa ny fiaviny le iny ozy izy dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra ary ny famatana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay monjena azy izy ny fiasan'io sakana io izy avy amin'ny devoly io dia zao tadidio tsara fa dia manao famantarana koa izy manao fahagagana mba amitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay monjena azy izy mandeha zany niavatra le fahamarinana dia le olona zany tratran'le sakana dia tsy afaka mandray nefa fahamarinana io no amonjena anazy fa misy sakana ao dia tena tsy tafavoaka mihitsy izy mety sakana ny vadiny mety sakana ny ray aman-dreniny mety sakana ny patrony mety sakana ny zanany nareo very dada sy neny nanabe sy nitaizanay tamin'izao lalana zao koana zay no avadika areo amin'ny zavatra tsy anany zay nareo vao fitakany fotsiny sisisisa mety ho sakana any amin'ny fiangonana mety ho sakana tsy miditra ny fisandrazana mety ho sakana ny asa mandraraha hoe voaroko amin'ny asa raha mbola miditra amin'izany dia tsy afaka nandray ny fahamarinana le olona satria be da be le sakana ny lohany eo dragona sy Lucifer miaraka amin'ireo fanahy rehetrarehetra zay manahaka anareo dia andininy 12 koa izany ozy izy no ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahadiso-kevitra aminy hinoany lainga eno tsara
izany no ampananteran'andriamanitra fiasan'ny fahatsokevitra amin'ny nony lainga ampananteran'andriamanitra CD lainga fotsiny any tokantranony olona ampananteran'andriamanitra gazety lainga fotsiny any tokantranony olona ampananteran'andriamanitra Facebook resaka fanaratsiana sy lainga fotsiny any tokantranony olona mbola misy olona koa mitondra vava izy tenany mihitsy ny miditra ao tokantrano zay dia mahita mihitsy fa tena vadika biby lava iny maolona iny dia zaho miteny amintsika raha misy miteny zany dia tenenao zao nga tsy hitanareo izy nivadika hippopotame tsy hitanareo izy nivadika elefanta zay ary nitaingina anazy tamin'ireny aizako izy nivadika hippopotame eo ka raha nivadika bibilava izy zany dia inonareo fa le hippopotame dia tsy inonareo nasiany soratra atao mivodiny le hippopotame hoe apokalypsy dia fatany amizay kay ve le tobila koa ny tianao resana amin'izany e dia andriamanitra mihitsy zany manatika isa-tokantrano na amin'ny alalan'ny radio na amin'ny alalan'ny télé dia misy olona ataon'andriamanitra milaza lainga ao a mba ho tonga amin'ilay olona io mihitsy io lainga io mba hinony an'io lainga io satria tsy mety minoninona izy zany ny marina efa tenenina hoe tsy marina zany pastera mivadika bibilava zany efa tenenina hoe tsy marina zany pastera nandefa fanara-bokony zany efa tenenina hoe tsy marina zany pastera maolona manao manao didipotra zany fa tsisy an'izany isika ary hamonjy ny olona tratrany zany ko tsika indray vena dia efa fanahy amin'izany satria hono tsy mba vo mihitsy hono ny apokalypsy dia nidikan'izay a itsika ihany hono mandefa n'le fanahy dia amin'izay hono ny olona rehefa tratra dia makany any amin'ny apokalypsy re olona lozy iny ny ty dia zay zavatra mitranga rehetrarehetra dia lazany fa itsika daholo dia ngamba zao raha misy cyclone ray dia be da be ny maty hoe imay olona koa na dia efa ny cyclone io dia zay mitranga rehetrarehetra dia aty amintsika daholo dia andao tangoronana dia anaovana fitsaram-bahoaka pasterany maivata tsara tanàna zao dia tratran'izany koa dia lazay fa pasterany apokalypsy mitondra moara manao ody dia ahoana ny apossible an'izany nataoko hoe tsy pasterany apokalypsy ary dia ho possible aveo dia mompera dia hitondra moara eran'ny tanàna dia anao fanafody amin'ny olona za raha misy milaza any hoe sy mompera manao zany tsy mino an'izany a na hoe pasterany FCKM na loteriana na anglikana anao zany tsy mino an'izany a indrindra moa hoe pasterany FPVM dia vao maika tsy mino a hoy izy ny andeha hitondra moara rehetsy ny nama fa dia andefasana lainga dia marina mihitsy ho tenin'andriamanitra io hoe satria tsy mety nandray ny fahamarinana tamin'ny fahazavany ianareo ozy izy dia andriamanitra mihitsy mampiditra fahatsokevitra aminareo inonareo lainga ahoana nanoiziny azy andiny fa 1:20 Tesaloniana faharoa toko faharoa andiny 2:20 koa izany no ampananteran'andriamanitra fiasan'ny fahatsokevitra aminy inony lainga mba ho elohina avokoa zay rehetra tsy mino marina fa makasitraka ny tsy marina mba ho elohina avokoa zay rehetra tsy mino marina fa makasitraka tsy marina zany andriamanitra mihitsy zany mampiditra fahatsokevitra amin'ireny ny olona tsy mety mandray ny marina ireny efa lazainy hoe izao ny marina dia mbola miziriziry ihany dia vao mainka anampidiran'andriamanitra fahatsokevitra misy olona avelan'ny ho ampiasain'ny satana anao CD andefa any amin'ny YouTube na any amin'ny internet any dia varotra CD rehetrarehetra dia asiana apokalypsy na pastera maolona io koa manko raha vao gazety na zavatra zany misy hoe pastera maolona tonga dia mandeha be mihitsy surtout hoe anaratsy azy ay anaratsy ty fiangonantsika ty vetivety dia vola be amin'ilay olona ary ny olona reny dia efa nisy ny resaka hoe ny anainga pastera mba fitadiavana io fa azaho dia omena tsiny zahay e dia zany hoe fanaratsiana anazy zany fitadiavanareo zany dia eny ka hainao ihany ange amin'ny baiboly milaza hoe sambatra zay aratsiana sy anjehany dia zay alefasa reo azy zany fa tsy maninona fa mba ny pazo kely ihany ary fa mba mahazo bebe nareo hatramin'izao zalahy mbola tsy nanipy mihitsy nefa ohatrinona mivolazony amin'ireny CD reny a aparitaka dia ny olona mampiditra an'ireny an-trano zany dia tena tonga mihitsy indray le olona mihitsy ho tonga an-tranonao mitondra an'izay fampianarana
isan-karazany maro samihafa reny. Ny ankamaroan'ny olona zay hoe tatan'ny apokalypsy hoe nintsana teny an-dalana, normal nintsana satria io dia avy any amin'ny tany Kanana avy any Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Tsy zanak'Israely rehetrarehetra niainga avy tany Egypta niara tonga tany amin'ny tany Kanana. Fa reo londony mpisoro niara tany Egypta reny dia efa nolazain'i Mosesy tsy hainareo tsy ho tafiditra any fa ny taranaka reo no tafiditra any. Nintsana teny an-dalana daholo ny ankamaroan'ny olona fa ny diana androsy ihany ny sedra be da be teny an-dalana. Dia reny olona ireny le monina tamin'ny Mosesy reny reny no mitabataba, reny manaiky ampiasain'ny Satana fa avelan'Andriamanitra reny hoe Andriamanitra mihitsy ozy izy mamelan'le olona hitondra lainga hitondra tsao fa tsokevitra ao an-tranon'le olona zay tsy mety mino marina mba hoelohina avokoa zay tsy mety mino marina rehetra tsy isan-kanavaka io. Fa ny antsika apokalypsy koa azafanany olona lainga tsy tsao hidirany any an-tranontsika any dia fahasan'ny profesia naminy ety zao ka mino an'ireny fitaka ireny reny fa tsokevitra reny hoelohina miaraka amin'ireny koa satria tsy mino marina fa mino tsy marina dia hoelohina daholo izy izy. Andriamanitra no mampitra an'izay fahatsokevitra izay. Fa androany misy olona tsy nidiran'izay fahatsokevitra izay, tsy ho isany hoelohany izany satria nandray ny marina dia ho atao batisa izy androany satria nianatra ny tenin'Andriamanitra dia omena voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ka rehefa vita ny fanatitra izay ataontsika rehefa avy eo dia ho atsaina hitsangana eto zany izay olona rehetrarehetra handray ny marina anapa-kevitra ohatra ny Jesosy Kristy nianatra soratra masina ho ahy dia nino ianao fa maty Kristy araka ny soratra masina, nilevina izy araka ny soratra masina, nitsangana izy araka ny soratra masina dia atao batisa ianao. Fa nizany izy atao batisa amin'ny Kristy dia miara maty amin'ny Kristy amin'ny fahafatesana, miara milevina amin'ny Kristy ary miara nitsangana amin'ny fiainam-baovao. Za rehefa avy eo tsy antsotsony aho iza no atao zany a fa nianatra conférence tsika teto tsy terena ho atao batisa. Nizany izy fa samy mazava iny. Nianatra conférence tsika teto tsy terena iny Jesosy maty nilevina nitsangana araka ny soratra masina. Nianatra soratra masina tsika teto voazava teto ny fomba ialana amin'ny fantrana sy ny problème. Nazavaina ny fanatitra, nazavaina ny fahafolo-karena. Tsy terena anao fanatitra, anao fahafolo-karena. Fa zay ny marina dia zay anaraka an'izany dia an'olo tena rehefa avy eo. Zay tsy tapa-kevitra miandra ny fotoana manaraka indray. Dia tsika hitsangana rivavaka isaotra an'Andriamanitra hamaranantsika zany afatra lehibe zany mba tsy sanatria itsika indray no ho voafitaka amin'ny asan'ny Satana sy ny asan'ny maizina ka anjary ho diso hevitra hoy ny soratra masina ka dia Andriamanitra mihitsy no ampiditra fahatsokevitra amin'ny olona iray mba inony lainga satria tsy mino ny marina. Ivavaka itsika ary. Jehovah-Andriamanitra ray eo ny fariseo anankiray tokoa rehefa nahitanao namaly tsara ny fanontaniana izay napetraka taminao dia mba nanontany ianao koa ary rehefa namaly ianao Jesosy dia nanaiky izany fariseo izany. Fariseo izay fahavalonao nanombo anao tamin'ny azo fijaliana raha ny fotom-pivavahan'ireo dia ireo finoana jodaisma izay nisy tamin'izany andro izany. Ka rehefa namaly tamin'ny mpahendrena izany fariseo izany Jesosy dia nilaza koa ianao hoe ary hitan Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena ny fariseo iray dia hoy izy taminy tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Androany koa tompo dia maro ny voaka an'Andriamanitra, tsy lavitra izany fanjakan'Andriamanitra izany satria an'olo tena hiara-maty aminao mibatisa izy ireo androany, hiara hilevina aminao, hiara hitsangana aminao amin'ny fiainana mandrakizay satria nianatra dia nino dia nibebaka dia profony izany ny fanoloran-tenan'izy ireo. Dia nanafatra aminay koa anao mba tsy ho voafitaka ilay Satana sy ny hery sy ny fagaganana mandainga sy mamitaka rehetra famitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very satria tsy mety mandray ny marina fa nandray ny marina izy ireo. Noho izany dia tsy hanatitra fiasan'ny fahatsokevitra inonon izy ireo lainga ao tokantranony ianao Jesosy androany fa hanatitra kosa ny fahamonjena ny fahamarinana satria n'olo tena ho anao izy ireo. Ka dia tsy ho isan'ireo helohany izy ireo satria tsy nino marina na nakasitraka ny tsy marina fa hovonjena kosa izy ireo satria nino ny marina ary nakasitraka ny marina. Koa dia manototra anao zay Jehovah ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay dia ho tanteraka amin'ireo voakanao izay an'olo tena ho anao koa ny teninao manao hoe
indra momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao. Kotiaranao batisa azy ireo amin'ny rano zay tompo, ianao nanao batisa azy ireo amin'ny fanahy masina, matoky zay fa iseho ny voninahitry ny anaranao fa isy olom-baovao indray eto amin'ity faritry mampikony ity. Miena indray nisan'ny mpangalatra, miena indray nisan'ny dahalo mpamon'olona, miena indray nisan'ny pisoloky sy ny mpanao ratsy rehetra, fa isy olom-baovao hatrany eny eto amin'ity faritry mampikony ity. Dia anao ilay Jehovah ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay, amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levina nitsangana araka ny soratra masina no angatana izany vavaka izany. Halleluja, amen.